السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقال الله في الآية الأخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dera sy vonatra feno atolotratsika ho antompontsika Allahu subhanahu wa ta'ala, izy izay nahary atsika ary koa mijoro vavolombelogna atsika fa tsisy zagnahary hafa mendrika tompo igny amin'ny marigny afa-tsy tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala izy rery ihany. Ary Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, izy dia iraka farany nalefany Allah subhanahu wa ta'ala eto ambony tany andeha hagnavotra atsika zanak'olombelogno tsy ankanavaka. Sodrano ho an'ny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, sy ho an'ireo fianakaviany ary ho an'ireo rehetra zay nagnaraka izy amin'ny lalagna mahitsy mandra-patongavany andro farany. Amma ba'd, voalohany teny dia araka ny aya zay novakitsika teo, Allah subhanahu wa ta'ala miantso atsika mba hatahotra izy zay nahary atsika avy amin'ny vatagna raiky zay Adam alayhi salam, ary koa avy amin'ny Adam dia nohariny koa Hawa zay vadiny, ary avy amin'izy roa dia nagnaparitahany atsika zanak'olombelo maro isan-karazany eto ambony tany. Raha sitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala, ny lohatenin'ny fandaragna atsika niany ity dia mahakasika ny Qur'anil Karim. Qur'anil Karim dia boky manankaja Qur'an. Raha ohatra atsika iverigny ara-tantara, paminany Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, izy dia zanak'olombelo teratany arabo, teraka tany amin'ny taogno 570 amin'ny fagnisagna kristianina. Ary raha ohatra jerentsika toe-javatra tamin'ny fotoana zany dia nilomagno tao agnatin'ny haizina zany ny zanak'olombelogno. Nisy zany ireo fanjakagna ampira romanina, talohan'izay nisy ampira grika, na hoe fanjakagna romanina, fanjakagna grika, fanjakagna mediana sy persiana ary fanjakagna babiloniana. Regny fanjakagna regny dia nitondra karazany hoe asa fanompoan-tsampy maro samihafa. Taty aoriagna dia tonga zany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taoriany fitsaharany faminaniagna zay atsika tsara Isa ibn Maryam alayhi salam, zay misy taogno 500 taogno mahery zany ny magnelagnelagna izy roa reo zany. Zany hoe magnelagnelagna mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam sy mpaminany Isa ibn Maryam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dia nandefa Qur'an rehefa feno 40 taogno zay mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Ary ao agnatin'ny Qur'an io dia maro zany teny zay mandresy lahatra zanak'olombelo mba hagnaraka ny Qur'an. Anisan'ny zay ny teninazy raiky, Allah subhanahu wa ta'ala izy magnambara: ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Allah subhanahu wa ta'ala izy dia magnambara amintsika zanak'olombelo, ity dia ilay boky zay hoe feno fahasoavana izay nampidininy Allah subhanahu wa ta'ala ka arahinareo zanak'olombelo. Oka zany ianareo mba hanagna takwa na hoe fatahoragna ny Allah subhanahu wa ta'ala, angamba ahazo famindram-po zany ianareo. Igny aya igny dia magnambara amintsika fa boky masina Qur'an dia fahasoavagna zay nampidininy Allah subhanahu wa ta'ala ho an'ny zanak'olombelo. Fahasoavagna satria raha ohatra atsika mijery ara-tantara, ireo teratany arabo zay mpanompo sampy nandao ny fanompoan-tsampy, ireo teratany arabo zay zatra misotro toka nandao ny fisotroan-toka, ireo teratany arabo zay zatra mijangajanga dia nandao ny fijangajangana. Karazany fahotagna maro isan-karazany ny alandreo noho ny fagnarandreo ny finoagna Islam. Misy hadithy ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na hoe teny zay hoe nambelany mpaminantsika zay hoe nataony holova zay ho atsika mba afahatsika zany ahazo tarindalagna zany aty aoriagna. An Malik radiyallahu anhu annahu balaghahu anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allahi wa sunnati nabiyyi. Zany hoe araka ny tatitra zay azo avy amin'ny Malik radiyallahu anhu, izy dia naheno mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nagnambara hoe misy zavatra anakiroa lehibe zay napetrako aminareo zany. Zany hoe
Paminany izy efa maefa izy handao antsika izy, hiala ambony tany ity izy, nefa mbola nametraka zany lova zany izy mba ho arasitsika. Ary agnisan'ny afatra zay napetraka ny izy nagnambara hoe taraktu fikum amrayn, zany hoe misy zavatra anankiroa lehibe zany no apetrako aminareo zany. Raha ohatra ka atsika io zany mifikitra tsara zany amin'io le zavatra roa lehibe io, atsika zany tsy sandrany zany ho very zany araka ny teninazy, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Inona zavatra reo? Kitab Allahi, zany hoe boky manankaja Qur'an. Ary zay indrindra le sujet tsika hoe boky manankaja Qur'an. Ary koa tsy vitan'izay koa fa misy ny atao hoe sunnat nabi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, zany hoe ireo hadith na hoe fomba mampanao ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ny lohateny hoe Qur'an dia anisan'ny lohateny lehibe satria Qur'an dia izy dia loharan'ny mpiainana, Qur'an dia izy dia lalan-kizorana, Qur'an dia fanafody ho atsika, indrindrandrindra raha ohatra ka atsika maro zany ireo karazany hoe fagnahy ratsy zay mety misy karazany setoany maro samihafa zay misy voarakitra amin'ny adhkar zay fatao isaka ny maraina, adhkar zay fatao isaka ny hariva, zay mampianatra atsika fiarovagna ny vatantegna atsika zany amin'ny etraketraka ny setoany zany. Ka miantso atsika zegny mba hiezaka zegny handaligny Qur'an, indrindrandrindra ho atsika mpino Silamo, ary koa ho an'olo zay mbola tsy mpino Silamo, mba hamakafaka io boky io zany. Amaragna atsika izy tenin Allah subhanahu wa ta'ala zay magnambara hoe banda'udhu billahi minash shaitani rajim, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala izy fanagnapetraka teninazy amintsika zany, ifanagnano fampanantenagna izy ho andreo zay miezaka mafy zany makasika ny Allah subhanahu wa ta'ala, makasika ny finoagna Islam, miezaka izy magnaraka ny fampianaran'ny Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala izy nagnambara hoe hotarinay izy amin'ny lalagnanay, zany hoe amin'ny lalagna mahitsy. Ary marina tokoa fa Allah subhanahu wa ta'ala izy dia miaraka lalandava amin'ireo mpagnano asa soa. Ka miezah atsika rahalahy sy anabavy, miezah atsika mba hamaky Qur'an, handiny Qur'an, ary hampiatra Qur'an io amin'ny fiaignatsika. Nas'alullahu an yahdiyana wa iyyakum ila siratihi almustaqim. Mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala atsika mba hitarika atsika izy amin'ny lalagna anazy, zay lalagna mahitsy. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ary fandriam-pahalemagna ho atsika tsiraikiraiky, ary koa ny fahasoavan'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.